atsamagaika iray miara-miasa akaiky amin'ny FFKM ny Fofikry mankalaza ny tsingeritaona ny joroany izy ireo amin'izao fotoana izao araka ity tato-baovao ity. Izany sehatra ivelaran'ny fibodan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM, ny Fofikry na ny foibe fiofanana kristianina. Ety lafo moa no misy ny foibe toerany ary sehatra maro no sahaniny. Eo no fanomezana fampiofanana ny kristianina sy ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Toerana natao ampivelarana ny mahakasika ny olona manontolo ihany koa ity toerana ity ary azo lazaina ho maro lafo ny zavatra sahaniny. Ankoatra ny fahafahana manao seminera sy fiofanana ao an-toerana mantsy dia azo atao ihany koa ny miala voly sy mitsangatsangana ao an-toerana. Ny Fofikry raha atao dia misokatra ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Araky ny tantara dia ny Conseil œcuménique des églises na ny filan-kevitry ny fiangonana maneran-tany no nanome toromarika fa tokony hanana toeram-piofanana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny fiangonana. Fofikry no natao taona 1990. Ny renana dia nangavan'ny sortrasan'ny filan-kevitry ny fiangonana eran-tany na ny Conseil œcuménique des églises izay nanamarika fa tokony hofanana ny vahoaka kristianina na ny laika mba ahafahany manana toetra hiatrehan'ny fiainana andavanandro amin'ny maha-kristianina azy. Isy arak'izany ny fankalazana ny 520 taona ny orenan'ny Fofikry mandritra ity taona 424 ity ary misy ny tsangabato izay hotratrarana ao anatin'izany fankalazana izany. Fankalazana dia mba misy tsangabato izay apetraka sy atao tantara mitoetra. Dia ny voalohany moa zany dia ny sehatra maitso izay natao hivelarana. Azahoana mampandroso fa ny fiangonana tena paketo amin'ity toerana ity dia mitady toerana malalaka izy dia natao sehatra maitso zay ao anisan'ny tsangabato. Ny faharoa dia ny fanitarana ny amin'ny toeram-pisakafoanana ary ny farany koa izay mety ho lafitrizaka ihany koa dia hoe maninona raha masina toby folomanosana zany eto amin'izao toerana izao. Reo ny amin'ny tafo ary dia manasa antsika rehetra indrindra manasa antsika sady ny amin'ny fahefana amin'ny folo volana jona izao izay fotoam-pivavahana lehibe eto amin'izao toerana izao manomboka amin'ny 7 ora. Iny sariny ihany koa tompoko lazako vavy no isorako anao ary ametrahako ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray nanaraka hatramin'ny farany ty fampahalalam-baovao ity mametraka ny veloma araka izany azadinitro ny manaraka ny fandaharana mahenika oran'izao fampahalalam-baovao izao araka ny efa nafantarantsika azy rehefa andro ny asambotsy tahaka izao veloma tompoko.